Efa nojeren'ny orinasa Jirama akaiky ny makasika ireo trano fandraisam-bahiny izay mametraka afisy fa tsy azo antoka ny kalitaon'ny rano Jirama hoe Andriamatoa Valson Henri tale général lefitra misahana ny rano ao anatin'ny ity ministera ity nisy ny fidinana izay natao tamin'ireny fitoerana ireny ka nisy ihany koa ny fepetra ny fanandrefy amin'izay izay noraisina tataka izao ny fanohikevitra izay hoentin'ity tale général lefitra misahana ny rano ity. Misy fitiliana atao ny Jirama isan'andro san'andro fa matetika ny zava-misy ohatran'ireny zany a dia le foto-drafitrasa ao anatin'ny le orinasa mihitsy na le trano no efa tranainy dia mazava ho azy fa izay ny vokany zany fa raha ny fitiliana ataonay aloha matetika zay raha misy mampilaza dia midina foana zay ary matetika misy le izy dia rehefa tonga any toerana zay a dia tsy izay ny zava-misy ny tiako marina zany mikasika an'izy io a dia efa ao anatin'ny misy arrêté ministériel efa tamin'ny 1988 zany nivoaka le izy a ny fantsona zay mitondra rano makany amin'ny mpanjifa tsirairay avy a dia eritreretina ohatran'ny hoe 10 taona dia efa tokony isaky ny 10 taona ny tokony misolo dia raha ohatra ka mitranga zay atranga zavatra zay a dia le fanoloana azy io dia anjaran'ny mpanjifa ny miantoka azy zany dia matetika an'ireny zavatra mitranga amin'ny olona manana olana amin'ireny zavatra ohatran'ireny ny fametahana an'le izy ao anatin'le orinasa zany aloha dia hitako hoe tsy dia tena mety loatra ary efa fantatray le orinasa io zany a dia efa nidina tany zay a dia miaitsy moa izy fa diso zany amin'le izy a rehefa tena niporofona tany fa hoe ao avy aminareo ao anatiny mahatonga an'le rano ohatran'izay nisy ohatraohatran'izay ihany koa toerana hafa zany dia misy fangarony le fantsona mitondra rano ao tranona sy ny rano maloto mivoaka avy ao aminy zany a dia iny a no miditra any amin'le rano dia miteraka le hoe fofona sy ny sisa reny zany a efa niaiko le olona tamin'izay fotoan'izay hoe tena avy aminay marina le izy ka ireny zany raha ny tena izy sy ny tena marina raha vao fantatra hoe misy fitarainana ohatran'izay dia tokony hidina reny a dia mena azy ny devis fanoloanan'le fantsona dia manolo izy zany zay ny tena tokony ho izy ary zay nga mano fepetra ho raisinay zany amin'ny zay ifandraisinay moa zany zay fepetra zay